Ny fahatsapana rehetra fa samy tompona ndraikitra eo amin'ny fitoriana filazantsara no antoky ny fahavitany asa aingana hoy Zela Albert filohan'ny chorale iraky ny lanitra Ambilobe. Izany no antony antsakera-pidirana fitoriana filazantsara izay natao tao amin'ny bloc administratif Ambilobe ny alahady faha 10 aogositra 2024 lasa igny izay nanasagna ny olona maro avy amin'ny sehatra maro samihafa ao an-tampon-tanànan'ny Ambilobe ary ireo mpitondra fanjakana ao ambony vohitry Ambilobe ihany koa. Ny chorale iraky ny lanitra dia tamin'ny taona ambony io no nanao Antsakira voalohany, izany hoe fitokanana ny tenue fa ity zany no fivoahana voalohany indrindra izay sambany izay nikarakarainay atoko iraky ny lanitra zany mba sambany zany ity ary rarina dia mba andeha hiboaka andeha hitory naiza tany misy anay ary raha ohatra ka hoe misy manam-parihina iantso anay ikaiky anao hoe andao hiarahira isika hidiran'Andriamanitra dia avy zay ary avy atsapisalasala. Nasena manokana ihany koa ireo chorale sy groupe avy ao amin'ny fiangonana Adventiste amin'ny tany fafito ao amin'ny distrikana Ambilobe izay nialana totosan'ny fitoriana-kira niaraka tamin'ny chorale iraky ny lanitra Ambodimpont Ambilobe ity. Ankoatran'ny fitorianan'ny filazantsarankira izay nataony chorale iraky ny lanitra dia agnisan'ny fanirian'izy ireo ihany koa nianana fitaovana hoentina mamita ny asan'Andriamanitra. Noho izany dia mila toanana ihany koa ity antoko-pihira ity amin'ny lafiny ara-bola sy ny lafiny ara-pitaovana hoy hatrany ny fagnazavany filohan'ny chorale iraky ny lanitra Ambodimpont Ambilobe. Tanjona ho amin'izany dia ny asa fitorianan-kira aloha satria mitory fa ho avy Jesosy eny amin'ny raha lanitra andray atsika ho any aminy izy. Ka noho izany dia tsy tafandromandry ny chorale fa nanao an'iny Antsakira iny ho fitoriana ho an'ny olona rehetra. Faharoa manarak'izay dia nanao hetsika ihany koa ny chorale satria ny chorale dia mbola tsy manana an'izany atao hoe sonorisation zany. Ka nanao hetsika izahay mba ahafahanay manatanteraka atsakany sy andavany ny asa fitorianan-kira izay amin'ny alalan'ny fanamafisam-peo zany ka dia isaorana avy ireo nanohana tsy ampiambiambana izany chorale izany ary ny tompony ombantsika rehetra na iza tany misy atsika ary isaorana ireo nitondram-bavaka indrindra nanatotosa izao antsapidirana izao.